Anio zany tsika de mbola ano ihany ny fampianarana mikasika ny antsoina hoe apostazia na ny fiemorana. Fantatrao ve ny antsoina hoe apostazia? Androany dia ahy resahana ny antsoina hoe endrika isehoan'ny fiemorana na ny antsoina hoe acte de l'apostasie. Raha iverena vetsivetsy moa zany ny antsoina hoe apostasia de hoe fiemorana ny dikany. Avy amin'ny teny grika hoe apostasia, izay fiatahana amin'ny finoana na fandavana ny finoana na fialana amin'izay inoana no heviny. Tany aloha tany moa dia niresahana ny antsoina hoe défection politique, ny teny izay tsy iverenantsika loatra ny famakafaka anazy. Fa teny malaza momba ny fiemorana ny Hébreu 9:1 ka hatramin'ny 9:4 izay aseho aminao ao anatin'ny ty tableau ty ihany izany soratra masina zany. Averiny indray fa mampidi-doza ny fiemorana. Izany tena zavatra goavana be ao anatin'ilay izy. Tsy azo avoziny indray ao amin'ny fibebahana hoy ny dikateny protestanta sy ny dikaten'ny diema rehefa miresaka ny ty Hébreu 9:1 ka hatramin'ny 4 ity izy. Zany hoe miverina ao aotra. Lazaiko amin'ny teny hafa zany de mahavery ny fiemorana. Toy ny olona tsy mibebaka, ny olona miemotra. Ary de miverina indray amin'ny any am-boalohany any amin'ilay antsoina hoe case départ hoy ny teny vahiny. So mba mahazo antsika mantsy na mety mahazo izany fiemorana zany. Ka de indro misy endrika anankiray izay ho resantsika mikasika an'ilay hoe ahoana moa ny endrika isehoan'ny fiemorana. Ny anankiray amin'izany dia ny fialana amin'ny fampianarana marina avy amin'ny tenin'Andriamanitra ary eken'ny fiangonana sy anorenany ny fombany. Ny fialana amin'ny fampianarana marina avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay eken'ny fiangonana sy anorenany fiangonana ny fombany no anankiray amin'izany. Aniosika tsy iresaka zavatra maro fa iresaka ny antsoina hoe momba an'Andriamanitra, ny momba an'Andriamanitra. Fototra eo amin'ny finoana ny momba an'Andriamanitra, tena fototra ngeda be. Goavana eo amin'ny finoana ny momba an'Andriamanitra. Ka raha miresaka ny amin'ny antsoina hoe endriky ny fiemorantsika dia tsy azo dinganina ny momba an'Andriamanitra. Tsy diditra loatra tsika amin'ny mahamarina na tsy ireo karazam-pivavahana miantso Andriamanitra na ny Andriamanitra ivavahana izy ireny. Fa hijery ny karazana fironana samy hafa tsika eo amin'izany finoana an'Andriamanitra zany. Tsy zava-baovao, saingy tena mila fitandremana be ny resaka momba an'Andriamanitra. Fa zavatra kely foana de mety ampiditra mankany amin'ny antsoina hoe fiemorana na fiatahana amin'ny finoana marina. Teo amin'ny tantarana fiangonana de nisy ny antsoina hoe arianisme na ny fampianaran'ny Arius izay nanahirana mafy ny fiangonana. Ny adihevitra tao anatin'izany teny kely monja ny teny hoe homoousios de même essence moa ny dikany amin'ny teny vahiny sy ny hoe homoiousios d'une essence semblable de niteraka tsy fankazahoana be, niteraka olana be. Satria Arius de nilaza fa izay pretra anankiray tany Alexandria moa io de nilaza nataony mazava ny zavatra nilazainy na de tsy marina azy fa natao ny zanaka fa tsy nateraka. Tsy mitovy fiziana, fahizina amin'Andriamanitra ny zanaka fa sahala, semblable. De niteraka adihevitra be zany ary nahatonga ny fiangonana hamoaka ny fanekempinoana ny kianina ny ampelantanantsika amin'izao fotoana izao tamin'ny 2:valopolo sy 300.
dia misy zavatra zany a mila jerena tsara ao anatin'izay tsy adevitra momban'izay arianisma zay tsika akory fa ilazana ihany hoe teo amin'ny tantaran'ny fiangonana de efa nisy ny nanahirana. Faharoa, asa fangaro. Asa fangaro. Ankehitriny dia fangaron'ny olona ny antsoina hoe dialogue interreligieux sy ny ecuménisme. Zany hoe ny fifampiresahana eo amin'ireo karazam-pivavahana samy hafa sy ny hoe forosoana makany amin'ny firaisam-pinoana na ny fiaraha-miasa eo amin'ny finoana. Tak'izany koa ny fiarahamonina ao anaty filaminana sy ny antsoina hoe syncrétisme fanafangaroana fivavahana. Ka dia manana fangaro zay tsy tokony hafangaro ny olona dia milaza moa ny olona ao anatin'izany hoe Andriamanitra dia iray ihany. Dia miteraka olana zany, miteraka fiemorana eo amin'ny finoana izany. Misy koa ny karazana finoana antsoina hoe monolatrisme na ny antsoina hoe enothéisme zay manaiky fa misy Andriamanitra maro ary iray amin'ireny ihany na ny tena no asandratra. Ny polythéisme ihany zany hoe karazana finoan'Andriamanitra maro be ihany io, saingy ny antena na zay heverin'ny tena fao ambony no asandratra, takan'ny fiheveran'ny Grika tranainy an'i Zeus, zay neverina hoe Andriamanitra lehibe eo ambonin'Andriamanitra misy 12, Andriamanitra ny tendrombohitra Olympe. Ary dia hoy ny soratra masina rehefa mamaky ny zavatra voasoratra ao amin'ny tantaran'ny fitoriana tany Atenina hoe ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra olona hitsangam-bato zay napetraka ry zareo. Ary na Barnabasy sy Paoly aza dia nomeny anaran'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly 2:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny andininy 3:20. Etsy an-daniny zany koa misy amin'izao fotoan'izao zay mila fitandremana be ny antsoina hoe déisme. Malaza be amin'izao fotoan'izao zany. Misy fikambanana mihitsy izay fikambanana matanjaka eto ambonin'ny tany. Mitanana zany ary mampivotra an'izany fampianarana zany. Misy Andriamanitra saingy tsy ambara amin'ny boky fivavahana na inona na inona. Dieu non révélé. Zany hoe mandany le Andriamanitra zay lazain'ny Baiboly na lazain'ny boky hafa. Ary akambana ao anatin'izany fanambarana zany koa fa azo ekena avokoa zay ekeny rehetra ho Andriamanitra. Ka isinona antsoina hoe pluralisme sy ny relativisme. Samy manana ny Andriamanitra ary ekena zay eken'ny hafa ho Andriamanitra dia azo no ekena ihany koa ho Andriamanitra ao. Dia miteraka Andriamanitra samy mandeha samy mitady zany. Dia manjavona ao anatin'ny fironan'ny sain'olombelona. Andriamanitra no fironana fa tsy Andriamanitra tena izy. Zay mety mahatonga ny olona miemotra amin'ny finoana. Heverina fa ao anatin'ny antsoina hoe liberté na fahalalahana na fahafahana zany kanefa dia fiemorana amin'ny finoana no aterany. Ao koa ny fironana amin'ny antsoina hoe fivavahana luciférienne zay efa ambara-paibai maso ankehitriny ary manomboka amin'ny fotsy kelikely. Raha tany amin'ny taonjato 9 tany na 7 tany ny tena nalaza be. Dia ankalazaina ny hoe Andriamanitra Lucifera ary loza fa Andriamanitra koa Adonai na Jesosy ivavahan'ny kristianina. Zany indray no ankalazaina amin'izao fotoan'izao. Dia velomina fatratra ny eglizy antsoina hoe eglizy satanika. Fiangonana ara-dalàna io any amin'ireo firenena izay misy azy taka ny États-Unis na atsy Afrika Atsimo voaingana kely no nitsangana io ary fiangonana ara-dalàna. Saingy manandratra ny amin'ny hoe Andriamanitra milahatra amin'Andriamanitra i Lucifera. Ka dia be dia be ny olona zay na dia tsy milaza mivantana aza fa tafiditra amin'ireny fikambanana ireny dia manaiky an'izany hevitra zany, fiemorana ihany koa zany. Dia misy koa ny antsoina hoe anarana vadibadika, ny anarana antsoina an'Andriamanitra. Endrika anankiray isehon'ny fiemorana ihany koa zay famadibadiana ny anaran'Andriamanitra zay. Misy karazana tokom-pinoana zay tsy dia tena mitondra hevitra mafonja loatra ny amin'ny hoe momba an'Andriamanitra. Fa dia mionona amin'ny famadibadiana ny anarana antsoina an'Andriamanitra toy ny hoe Adonai zay tsy tonon'ny jiosy moa noho ny ilay litera efatra manan-danja tetragramme ny hoe Yahweh, hoe anarana masina indrindra zany, anarana
lehibe zany tsy azo tonontonona foana dia mba milaza koa reny karazan'olona reny adonay ny ten'Andriamanitra tahaka ny hoe fanolakolanana ihany koa ny anarana hoe Jesoa amin'ny teny Hebreo Yasoa na ny Jesosy avy amin'ny teny Grika izay teny misy fitanisana sy filatsahany misy déclinaison ka mety miovaova ny fanonona azy arakaraka ny toerana misy azy ao anatin'ny fehezanteny dia valalaniny eo ny olona ao anatin'izany rehetra zany ka very anjavona ao anatin'izany zavatra kely izay tsy dia misy lanjany manao an'izany ny tena filazantsara dia sahirantsika ka mahatonga fiemorana ko reny indray dia betsaka ny olona zay misy ny olona zay voatarika zany hevitra zany ka dia lasa mifindrany amin'ireny karaza mpiangonana samy hafa reny. Inona moa ny atsika amin'ny maha kristianina? Ny fivavahana kristianina dia fivavahana monoteista ka aza miala amin'ny teny hoe iray no Andriamanitra, iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy zay olona. Apostazia, fiamorana ny fialana amin'izany. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina no iantsotsika an'Andriamanitra. Any ambaran'ny soratra masina zany, ao amin'ny fotomponotsika zany. Andriamanitra tompony hery rehetra, omnipotent. Andriamanitra manatrika amin'ny toerana rehetra sy ny fotoana rehetra, omniprésent. Andriamanitra mahay sy mahalala ny zavatra rehetra, omniscient. Zany no Andriamanitsika. Dia hoy ny soratra masina hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Fa raha miala amin'izany tsika dia apostazia ihany koa izany. Mareza ry havana amin'ny herintsika dia manohy izany fampianarana izany amin'ny endrika hafa indray.